Avatambona mandrakarivo amintsika rehetra riavana ny fahasaovana sy ny fiadanana afin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompontsika. Mantsika eny am-pelatanana ny salamo fa 420 ny andiny rehetra no ovakintsika. Salamo fa 420 ny andiny rehetra. Orian'izay ny hira fa 4 ao amin'ny firana fanampiny ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Ny hira fa 4 ao amin'ny firana fanampiny ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Ara-mitsangansika. Raha tsika mamaky ny salamo fa 420 ny andininy rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Raha tsy Jehova nombantsika, eny ataon'ny Israely hoe, raha tsy Jehova nombantsika, raha nitsangana hamela atsika ny olona, dia nitelina atsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerana, dia nandifotra atsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny riaka. Eny nanafitra ny fanahintsika ny rano ny safoka. Isaorana ne Jehova izay tsy nanolotra atsika ho rembiny ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona, afaka tamin'ny fandrika ny mpiaza. Tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Dia rehefa mankalaza mivinahitra anao hatran'izay Andriamanitra no ny fitantananao anay ka afaka indray niatrika izao fotoan-dehibe fiaonana aminao Andriamanitra ka hitaria ny fanahy masina anay azonay mamaky ny teninao, mandinika amin'ny teninao ary mandray ny fitarian-dalan'ny fanahy masina azonay miaina izany teninao izany. Nezanay zay angonandrona telo amin'ny anarako ianao Jesoa dia ofovoany ao dia mitenena aminay araka ny fombanao amin'ny anaranao irery aminy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ovakina amintsika amin'ny teny Tagnala ny Jaona 20 ny andiny faraiky amby 20 hatramin'ny fahatelo amby 20. Jaona 20 ny andiny faraiky amby 20 hatramin'ny fahatelo amby 20. Orian'izay kosa ny Romanina 9 ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Jaona 20 ny andininy faharaiky amby 20 ka hatramin'ny fahatelo amby 20. Vakina amin'ny fizakana Tagnala.
amin'ny agnaran'i Jesosy. Dia nizaka tamindreo ndraiky koa i Jesosy, fiadagnana ho anareo, dia koa naniraha ny babanahy niagnirahako anareo koza. Lafa avy nilaza an'izany izy, dia nisofiny tamin'ny fofokaigny ireo abiaby, ka hoy izy tamindreo, raisy ny fanahy masina, ndre iza ny abelanareo heloka, dia nabelan-Jagnahary ny heloky ny olo zany. Fa ndre iza koza ny sy nabelanareo heloka, dia sy nabelan-Jagnahary ny heloky ny olo zany. Romanina toko 9 ny andininy voalohany hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanainaina no nahafakay tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy ny lalàna satria ny nofony nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory zany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Raha ny fanahiny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona amin'ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia pitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no aminoa anareo ny asan'ny tena dia velona ianareo. Fa izay tarisy ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy mpandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsontsika hoe Abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Azonao zany teny zany tsara, tsy azonao tsara. Inona daholo zany lazainy rapôly zany. Nefa tena manambara ny fahamarinany tenin'Andriamanitra izay miantraika ao anatin'ny fiainantsika izay mino azy. Izany teny toa hafahafa izany. Tsy maninona izay azo androany tsara, izay tsy azo androany ho azo rapitso na ho maly. Ny andininy 6 milaza hoe ny fanahy.
fanahy masina zany dia miara-milaza amin'ny fanahytsika zany hoe tafahana ny fanahy masin'Andriamanitra sy ny fanahy ao anatintsika dia miara-milaza fa zanak'Andriamanitra isika. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia ty amin'izao tontolo zao dia misy fanambarana lehibe izay nataony amin'ny Jaona 3. Jaona 3. Ny andiny 5 sy ny andiny 4. Ndao iarahantsika mamaky izany fanambarana lehibe izay nataony Jesosy izany. Ny andiny 5 sy ny andiny 4 amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Fanambarana lehibe izay nataony Jesosy ilazany fa tsy naomby ilay olombelona noarina tamin'ny vovotany dia nofofonina fofinaina mahavelona dia tonga olombelona tsy naomby. Dia jereo ange fanambarana amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis 4. Genesis 4. Ny andiny 4. Genesis 4. Ny andiny 4. Ndao iarahantsika mamaky dia ho hitanao lay tsy fahombiazana ka nahatonga an'Andriamanitra ilaza amin'ity teny ity amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehova tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanaiko fa amin'ny fianiavany dia nofo izy nefa ho 20 taona ny androny. Tena mampivarahontsana zany fanambarana zany hoy Andriamanitra alao hoferana ny taonany drala reto 20 taona farababetsany manomboka eto. Teo alohan'io manko dia misy an'izany olona 700 taona. Vakio ny Baiboly rehefa tonga any an-trano dia ho hitanao 700 taona. Mba nytanio kely akaikinao io ohatranao nampozinao raha ianao io 700 taona. Tsy efa taolana fotsiny sisa so ihany fa niferan'Andriamanitra hoe alao mba 20 taona mba misy mba ho jerijerena ihany. Fa saingy zao zay amin'ny endrika ivelany fa ao anaty kosa dia hoy Andriamanitra tsy hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanaiko. Ary zay ny mazava-dehibe ilay nambaran'i Jesosy ary amin'ny Jaona 3 ny andiny 5 sy ny 9 teo. Izay ateraky ny nofo dia nofo, izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ilay fanahy izay resahany eo dia ilay nambarantsika hoe ilay fanahy roah, sady milaza loharano no milaza rivotra no milaza ny herin'Andriamanitra mifandanja na eo amin'ny lafin'ny ara-nofo sy ny lafin'ny ara-panahy. Fa rehefa tonga eto amin'ity fanambarana ity
dia tena asehony Jesoa fa manomboka eo aminy dia misy fahariana olom-baovao. Fahariana olom-baovao. Korintianina 2:5. Korintianina 2 zafady. Korintianina 2:5. Ny andininy 7:10. Ilay teny malaza be nambaran'ny Paoly apôstôly tamin'ny fiangonana. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao ireo. Ilay olom-baovao izay ambara eto dia zavaboary vaovao tanteraka. Ilay zavaboary vaovao tanteraka dia ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy no mahary azy ao anatintsika izay mino an'i Jesoa Kristy. Eo ivelany tahaka izao dia tahaka amin'ny olona mahazatra ianao, fa manomboka ao anaty ao kosa rehefa injay manaiky an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia foronon'Andriamanitra ilay olona fanahy izay ateraky ny fanahy dia fanahy, ary ilay fanahy eo mbola roaha indraikio. Inona no mampiavaka an'io fanahy masina izay mahary olom-baovao ao anatintsika io? Ny fanahy masina amin'ny fotoan'io dia mampiditra antsika ao anatin'ny fifandraisana vaovao sy fampifandraisana vaovao. Fifandraisana vaovao sy fampifandraisana vaovao izay tsy fantatra izao tontolo izao, dia miasa mangina ao anatiko, ao anatinao, ao anatin' zay ahazony fianakaviana rehetra zay ahazony fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, mba homeny anareo araky ny hareniny voninahiny, ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Atanjahiny fanahy masina ny toe-panahintsika. Fifamatorana, fifandraisana izay mahatonga antsika lasa le lazainy hoe ateraka indray. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Dia izay ilay nivakitsika tao amin'ny Romanina 5 teo. Romanina 5 ny andininy 9:10. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy masina zany rehefa mandray amin'ny Jesoa ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia hoy ny fanahy masina hoe lasa zanak'Andriamanitra ianao. Dia ianao koa resy lahatra dia milasa hoe lasa zanak'Andriamanitra tokoa aho. Ampifandraisin'Andriamanitra aminy amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Zay ilay lazaiko teo hoe rehefa vakina le Romanina 5:1 hatramin'ny 7:10 io, azonao mo tsara, tsy azo tsy maninny. Rehefa mihinam-bary ianao na mihinana laoka ianao na mihinana voankazo ianao, tsy voatery ho fantatrao daholo hoe inona daholo ny composition chimique ao anatin'io. Tsisy olona milaza mihitsy raha tsy fantatro daholo ny composition io, za tsy hina, dia mipetra eo ny olona hina. Fa mampiditra antsika ao anatin'ny zavatra
goavana be Andriamanitra. Ny teny hoe roaha dia misy zavatra anankiroa ao anatiny. Ny anankiray voalohany dia milaza ny loha. Le R ao anatin'io dia milaza loha, milaza pitarika. Ilay ilay sakorokota iny dia milaza fifandraisana, fifamatorana lalina amin'ny antsipriany mihitsy. Dia Jesosy no ivon'io fifandraisan'io dia mampifamatotra antsika amin'ny ireo mpino rehetra tany alohantsika. Firy zay ny isan'ny olona nino tany alohantsika? Voaisa sa tsy voaisa? Tsy voaisa. Mampifamatotra antsika amin'ny mpino rehetra any aorianantsika. Firy no mbola hino aorianantsika? Tsy voaisa. Kanefa dia ampifandraisin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'izany mpino rehetra izany isika. Io lay lazaina ny amin'ny matematika hoe makany amin'ny plus l'infini, makany amin'ny moins l'infini. Dia midadasika be manomboka eto ny fifandraisako, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy amin'ny olona, tsy amin'ny olona ihany fa amin'ny zavatra mitranga rehetra manerana ity zao tontolo zao ity. Ndetsika haka ohatra izay ampahazava an'izany zavatra lazainy ten'Andriamanitra zany. Matotsika rehetra tonga eto hoe dia samy neditsika eto daholo ny lohantsika. Dia rehefa mijery ny lohanao ianao dia ohatra mahafinaritra be. Fa ao anatin'ny lohantsika ao dia misy ny atidoha. Ary io atidoha io nataon'Andriamanitra miavaka mihitsy matona rovana amin'io taolandoha. Ny taolandoha tena nataon'Andriamanitra mafy mihitsy mba hiarovana an'io satria saripady be ny atidoha. Karazana singa manokana spesialy ny nanaovan'Andriamanitra ny atidoha. Ray monja ny lazaiko anao fa ny atidoha raha ohatra ka misy zavatra mahatsindrona azy tsy marary. Aza manandrana. So dia eo matsy maheno an'izany sasany dia mba aza manandrana. Milaza aminao fotsiny fa ao anatin'io tenantsika io misy zavatra miavaka izay nataon'Andriamanitra. Mahagaga ange zany mahagaga zany. Io atidohantsika io dia misy sela manokana mandrafitra azy ilay atao hoe neurone. Dia manao fikarohana manam-pahaizana dia mahita hoe ny isan'ny neurone izay mandrafitra ny atidohantsika dia misy milaza hoe 60 milliards, misy milaza hoe 100 milliards. Fidio izay tianao hoe za ohatra ny latsaka kely dia 60 zany. Raha ohatra ianao hoe za ohatra mba mihoatra kely zany hoe ohatra ny 100 zany. Mihoatra an'izay dia efa mitapitapy. Dia nefa zao io lohantsika io na dia misy an'izany neurone 60 milliards na 100 milliards zany tsy mahazo mihoatra ny roa kilao. Mba tsapatsapao kely ety loha hoe vao mihoatra ny roa kilao aloha io dia mitapy ianao dia milaza zay enjana be io fa ao anatiny ao misy an'izay 60 milliards de neurones. Alors raisitsika ilay kely indrindra 60 milliards de neurones. Fa izao ny zavatra mampiaiky ny manam-pahaizana. Mbola verikany hoe tena perta nama perta zany hoe tsy mino an'Andriamanitra zany.
ny neurone anankiray sy ny mombamomba azy ao a tsy dirako amin'ny atsipriny satria tsy lesona science akory no atao eto fa ny neurone anankiray amin'io 60 milliards io dia manana fifandraisana amin'ireo neurone sisa miisa 59 milliards 999 millions 999 999 mitady avy ianao zavatra eto ambonin'ny tany anankiray any dia afaka mifandray amin'ny isa tahaka zany ary nefa direo tsara izy tsirairay avy ireo dia manana ny connexion io daholo mirarakivo manam-pahaizana io anefa le entinao mandehandeha isan'andro avec toutes les connexions possibles alefisairatsena ny telefôny nanananao hoe ahoana ihany ary ny tsy mandeha ty satria manino tsisy connexion raha vao misy anankiray fotsiny amin'io neuroneo no manomboka hafahafa dia sahirana ianao santina ny kely fotsiny zany lazainy zany a dia alafisary atsaina firiny zao a ny isan'ny olombelona hatramin'ny andro ny adama ka mandrakity ny androany izany mahalala ny isan'ny olombelona efa tonga teto ambony ty tany ty nanomboka tamin'ny adama hatramin'izao misy sa tsisy nefa dia hain'andriamanitra daholo izy rehetra ireny 4 milliards le ao anatin'ny atidoantsika 60 milliards firy ny isan'ny gasy firy ny isan'ny gasy zao eo amin'ny 25 millions mahery kely io ny sasany hoe latsaka kely tsy maninona 25 millions zany hoe zakany lohanao zany a ny gasy rehetra 60 milliards mbola vaony 1 milliard fotsiny azy dia fa mbola tsy tratra ny isan'ny gasy firy ny isan'ny olona eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao firy mba manomeza chiffre 7 milliards tsy mbola mihoatra ny 10 milliards firy lenenao ao 60 milliards mbola zakanao zany a ny olona rehetra eran'izao tontolo zao oh là là mba lay sary atsaina nke zany zavatra ataon'andriamanitra izany izay mampiaiky ampidirin'andriamanitra ho amina zavatra zay tsy takatry ny sainao ianao rehefa mino an Jesosy Kristy jereo kely eo amin'ny salamo 7:30 salamo 7:30 ndovaka itsika ny andiny 7 amin'ny anaran'ny tompo raso aloha mbola tsy amin'ny anaran'ny tompo satria mbola be dehibe tsy nahitako jereo misy le izy tiako hitanao manko eritrereto a fa Davida mpanjaka tamin'izany fotoana zany ndao lazaina hoe mbola tamin'ny andron'ny fahagolantany mbola tsy nisy teknolojia moderne ny andininy 7 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo aiza no ialako amin'ny fanahinao aiza no antsirako tsy hoe ho anatrehanao aiza no ialako amin'ny fanahinao zany zavatra rehetra resantsika zany ao amin'ny fanahy masina avokoa tsy misy olombelona zany na iray aza nanomboka hatrany amin'ny andro ny adama ka mandraveriny Jesosy amin'ny andro farany ka tsy fantatry ny fanahy masina ka tsy misy fandraisany amin'ny fanahy masina
midina ndraitsika eo amin'ny salamo fahasivy amin'ny telopolo amby zato ihany ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo fa ianao no nahary ny voako namola volay tao akibondrenika ianao hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalantsina ny nanaovanao aho mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanaiko marimarina izany fantatry ny fanaiko marimarina izany dia fantatry ny fananao marina ve zany akamaroantsika zao voandroany na ianao zany hoe 60 milliards dia ny anankiray amin'izany mifandray amin'ny 59 milliards 999 millions 999 mille 999 dia nefa zay daholo ny fifandraisan'izy rehetra ao anatiny io mahagaga ny nanaovanao ahy tsy afa-miala amin'ny fanahy masin'Andriamanitra isika misy andin-tsoratra masina izay mampieritreritra ambara amin'i Jesosy Matthieu 10 Matthieu 10 ilazany Jesosy momba ny fiainako momba ny fiainanao momba ny fiainatsika tsiraray avy Matthieu 10 ny andininy 9 hatramin'ny 10 Matthieu 10 ny andininy 9 hatramin'ny 10 zao nolazainy Jesosy raza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo tsy vary 20 ihany fa no vidiny tsintsina 2 nefa tsy misy na de iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelany rainareo masina zany andiny 10 fa na dia ny volondohanareo aza dia voisa avokoa impiry ianao nefa niety volo zay dia efa tsy voisa dia firy amin'ny volony hoetezana no efa voisanao tsisy mahavaly dia nefa ahoana hoy Jesosy ny volondohanareo aza dia voaisa n'Andriamanitra zany zao zavatra anankiray mba tsara rehefa tonga any an-danitra antanio azy hoe Andriamanitra ray eo firy ny isan'ny volondohako misy mieritreritra ao zay dia ahoana ny sola maniry io rehefa tonga any zataitra mihitsy ianao fa tonga dia maniry sao matsara mihitsy io ianao ndray aza ny gaga hoe hoaity za fa asara mba azonao an-tsaina nyresaka manko teo hoe izao tontolo izao ty manko matimaty ny ty atao hoe teknôlôjia vaovao fa miazakazaka any amin'ny antsoina hoe nanao teknôlôjia zao ity zao tontolo zao ity zany hoe ilay teknôlôjia aminakany amin'ny zavatra madinika indrindra efa mamorona iren'ilay karazana puce kely atao any anatina telefôny ireny zao izao tontolo zao dia iny lay lazainy hoe ndray androany asiana puce any anatin'ny vatan'ny olona zavatra kely madinika izy io misy momana hoe ohatran'ny akotry na ny volo anankiray dia nozarain'Andriamanitra ray tapitrisa volo iray divisé par 1 million
dia misy dikany a ny anankiray amin'io 1 million io maika fa izy rehetra danja be zany a aza lefa lavitra be ny sainao fa ny mba efa vitany nanoteknôlôjia amin'izao fotoana zao a dia ny manamboatra processeur mampiasa terme ny informatika io izay mitovy abe amin'ny volo nozaraina 50. Rehefa tonga ny atrano rehefa mahita volo a dia maka antsy ataovy maranitra tsara na lamina dia mba zarao 50. dia ilay olombelona zany zao a amin'ilay teknôlôjia ny amin'izao fotoana zao efa mba nahavita ray 1/50 amin'ny habean'ny volo. Andriamanitra mahavita 1/1 million. Tena mivaraontsana ianao mandinika zany asan'Andriamanitra zany. Mbola veriko ihany mampiditra antsika ao anatin'ny zavatra tsy takatry ny sainy olombelona mihitsy ny fanahy masina manomboka eo amin'ny fotoana inonao marina amin'ny Jesoa. Ary zay ny mazava-dehibe ny finoana an'Andriamanitra ray, finoana an' Jesosy Kristy, finoana ny fanahy masina. Tsy aro voazava ny saitsika ny zavatra rehetra, mino fotsiny ihany izy. Fa misy zava-mahagaga be dehibe izay ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao. Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha pitso isika mamarana ny fampianarana mitoy dia iresaka manokana momba an'io tenin'Andriamanitra io. Fa anankiray monja no singaniko any amin'ny Isaia 5:10. Isaia 5:10. Ny andininy 10 sy ny andininy 120. Isaia 5:10, ny andininy 10 sy ny andininy 120. Raha tsara dia sady saintsaino ange izao zavatra ambaran'Andriamanitra izao. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverinandry, cycle de l'eau zany a. Isaia mbola tsy nanana zay teknôlôjinao ihany fa jereo ty zavatra lazainy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy miverinandry raha tsy efa nahavonto ny tany, mampaniry sy mampahvokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Miaraka mamaky sika dia tahaka izany ny teniko zay aleoko ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Tsy miverina amin'ny raha tsy efa maninona. Raha tsy efa maninona. Raha tsy efa maninona. Nasa mahatanteraka présent. Tsy miverina an'kio fa zaho ozy mila mahita ny teniko tanteraka ao anatin'ny fiainan'ilay olona mino ahy. Misy
teny fampanantenana miisa 370 ao anatin'ny baiboly ho an'ny olona tsiraray avy. 643 promesses. Tian'Andriamanitra ho tanteraka sy ambinina amin'ireo teny rehetra ireo ianao. Mbola misy zavatra mihoatra an'io fa tsy mipromesse fotsiny fa mbola ny teny fampanantenana fotsiny izay lazaiko anao zay. Firy ny efa tanteraka tao aminao? Nefa hoy Andriamanitra hoe tsy miverina foana ny amiko ireo raha tsy efa mahatanteraka zay nanirahako azy ary ambinina. Oay, atsangano tanany zay teo ambinina. Io ary ataovy dobla. Iniko ary. Ewi. Marina zany. Gasy aloha dia tena mba mety mihitsy hay mifanambina zay sy anina. Fa ny soratra masina dia milaza hoe mifanambina ianao sy ny tenin'Andriamanitra. Raha mino marina amin'ny Jesosy ianao, misy teny fampanantenana mihoatra ny 900 mahery izay omen'Andriamanitra ka tiany ho tanteraka ao anatin'ny fiainanao. Fa zao ihany izay nateraky ny fanahy dia fanahy. Raha mpitso mamarana asika dia jerentsika tsara mihitsy. Io lay tsy hoe ho jerentsika lay teny fampanantenana 370 so dia eo ny sasany antany aho hoe mba tanisao kely izy raha mpitso pastira. Tsy rava eto sika dia milaza aminao fa mbola omen'Andriamanitra andro havelomana dia vakio ny tenin'Andriamanitra. Fa raha mpitso dia iresaka ny amin'ny asany fanahy masina sy ny hery ny tenin'Andriamanitra izay nampanorato ny fanahy masina ka tiany ho tanteraka ao anatin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Tsy manakambara tokoa zay Andriamanitra ray eo. Ny amin'izay harepa-hasoava no manao an'ny mino. Ary menatra sy mangay koa aza. Fa rehefa tsy mahalala izany harepa-hasoavana no mananao zany dia misy fotoana misarisary zoro amin'ny fiainan'ny nofo izay mifanohitra amin'ny fiainan'ny fanahy. Mamindrafo mamela heloka fa tena mangetaheta tokoa ny fahamarinan'ny teninao miatra ao anatin'ny fiainanay izay. Mipakatra ny amin'ny vololinaina farany lalina tsy tazan'ny maso nefa misy ao anatin'ny tenanay. Tsiraray. Manavao fanoloran-teny izay mba ho lehilahy sy vehivavy nateraka indray. Zavaboary vaovao tsy mbola nisy tsy fantatra izao tontolo izao. Hamariny Jesosy izay teny nambara tamin'ity androany ity izay ho an'izay rehetra nandre izany. Ka ny teny fampanantenana, ny teny fikasana dia ho hita sy ho tsapainy tanana mihitsy satria miasa ao anatinay ny fanahinao. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Maurian'ny tsodrano ny hira fahavalo amby 770 valo amby 770 ny andininy faefatra no ataotsika. Oka iara-mitsangana isika raha. Tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tononona amin'ny anarany tompontsika. Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Ilay nanome antsika ny fanahy masina ka niteraka antsika
noho ny finoana an' Jesosy Kristy any hampitomba ao anatintsika ny toe-panahy iaraka an'Andriamanitra ambinina amin'ny finoana an' Jesosy Kristy tompontsika. Amen. An'Andriamanitra irery any any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.